Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon-dray ry havana. Tafahoana amin'ny alalan'ny vidéo tahaka izao mandrakariva dia ampitomboana amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray, ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ka dia ifampahery mandrakariva isika mampatonga ny Tompo hiverenany akantsika sy hahatongavantsika any amin'ny fanjakan'ny lanitra any an-danitra. Ny teny izay fampiarezantsika na lohateny izay fampizarantsika zany dia hoe iza no maty eo amin'ny Kristy, iza no maty eo amin'ilay Mesia zany ao amin'ny Yesoa, ao amin'ny Jesosy. Izay no tenin'ny fanahy masina tiany ambara amintsika indray androany. Ka dia hivavakantsika hametrantsika ny fotoana ankehitriny. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, manesy teny eto anatrehanao, mibebaka aminao Tompo, amin'ny fahalemena, amin'ny tsy fahatanterahana rehetra. Tonga manantona anao tokoa amin'ny fahalehibiazanao satria masina ianao, masina ianao ilay Tompo Andriamanitra, tompon'izao rehetra izao. Ka dia manantona anao amin'ny mpanetretena, mifona, mibebaka aminao amin'ny fahalemena rehetra, ny amin'ny fiteny, fijery, tsy famendrehana teo anatrehanao Tompo, ny fisainana rehetra. Dia hifonana aminao mandrakariva zany ankehitriny, mangataka ny rà ny zanakao Jesosy Kristy Tompo, hanadio tanteraka hanavao raha iona, raha hiresaka, hanambara ny sitraponao amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Ka dia misaotra indrindra manadio amin'ny ranao soa, ny ranao tokoa manadio, ny ranao manavao, afo mandoro, manapatapaka, manala izay tsy anao rehetra, ny amin'ny tenanay, ny amin'ny fiainanay, ny amin'ny ataonay rehetra. Ka dia tehirizo izao asa izao, tehirizo ny mpanomponao, ny ankonana sy ny fianakaviana rehetra mba hita ny voninahitra ao Tompo amin'ny fihazakazahana ho any amin'ny lanitra ao. Ary indrindra tenena araka ny fombanao fa voninkainy ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Alleluia, amen. Dia arak'izay fanontaniana zany no apetraka, iza no maty ao amin'ny ilay Mesia, iza no maty ao amin'ny Kristy. Zany be dia be zany no mampieritreritra hoe maty ranona, maty tanora, maty lehibe, maty ny olona manam-pahefana, maty ny olona izay verina masina. Misy manko ny verina mihitsy zany hoe olo-masina dia maty. Ny olombelona no mametraka antsika tsirairay avy zany hoe masina, na zahako, na ianao, na ny mpanompon'Andriamanitra izay mitantana antsika, na ny olona izay heverintsika fa mampianatra, mampahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra, iasan'ny fanahy masina, izay no heverintsika fa masina. Fa eto dia misy tenin'Andriamanitra izay hanazavantsika azy hoe iza no maty ao amin'ny Kristy. Izay endrika hafa zany hanambaran'ny Tompo hoe ahoana marina moa zany hoe maty ao amin'ny Kristy zany. Ilay maty ao amin'ny Kristy zany eto dia tsy ilay fahafatesana hoe miala aina, tsy velona intsony hoe maty tanteraka, fa ho hitantsika eo vakintsika ny eo amin'ny Jaonina toko 12 manomboka amin'ny 9:29 dia ajanontsika amin'ny 15 aloha. Na ajanontsika 20 ary satria ahafahantsika manazava koa zany ny amin'ny hoe iza no maty eo amin'ny Kristy, maty eo amin'ilay Mesia. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy: tonga ny fotoan'andro ankalazana ny zanak'olona. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia vokatra be. Izay tia ny ainy no mahavery izany, fa izay mankala ny ainy amin'izao fiainana izao no hitahiry izany ao amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy dia aoka izy hanaraka ahy, ary izay toerako dia ao koa ny toeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia ankalaza azy ny iray. Amen. Eto zany dia tahaka an'i Jesosy. Ny Tompo rehefa nirahana, nirahandray
ny raha indray zay ty amin'izao tontolo izao, indray naniraka azy ho tonga hanolotra ny ainy. Ny teo amin'ny hazo fijaliana izy dia niteny mihitsy hoe raha io, raha mety ho sisy dia sory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko natao fa ny sitraponao. Izany hoe ny sitrapon'Andriamanitra taminy dia ny ho faty. Ary izay ny teniny teto hoe nilaza ny fahafatesana izy tamin'ny mpianatra teto, tamin'izay olona ny tonga teo zany niaraka taminy teo. Ohatra hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy. Dia tahak'izay voambary izay zany io koa zany azo tenenina koa hoe voa, vakitsika moa zany ao amin'ny Matteo, voa mendriky ny fibebahana, voa tahaka ny ahoana zany no mendrika iainan'ny kristianina. Eto ny fahafatesana izay ataon'i Jesosy, dia Jesosy rehefa nolotra ny ainy dia hitondra hanavitra ny olona amin'ny fahotany amin'ny otany. Ka isika olombelona zany izay manara-dia an'i Kristy na manolo-tena ho an'ny Tompo dia mila manao tahaka azy izay koa, mila maty amin'ny voa dia ny tenantsika zany. Ny tenantsika moa zany dia ny fahotantsika, ny fahalementsika, ny fanazavana, fampiarezana teo aloha teo dia manambara fa rehefa manantona ny Tompo dia mila mibebaka aloha. Lazaina tamin'izay fa ankabeazan'ny olona dia ny midera mankalaza n'Andriamanitra rehefa tonga amin'ny fiaraham-bavaka, rehefa tonga amin'ny fivoriam-bavaka, fa ny takian'ny Tompo tahaka ny teneny tamin'ny Mosesy dia hoe esory aloha ny kapanao fa tany masina itoeranao io. Mila mibebaka tsika, mila madio zany ao anatrehan'ny Tompo. Ary izay fibebahana izay dia manomboka amin'inona koa dia ny fahafatesana. Ny fahafatesana zany dia miala amin'ny fahotana. Ary ny fahafatesana amintsika kristianina, efa nampianarina antsika koa zany dia rehefa mibebaka sy miala amin'ny fahotana dia atao batisa. Joboka ao raha anaty ranobe ianao zany ao anaty takany fahafatesana izay nataon'i Jesosy, maty dia izy no mampitsangana antsika velona indray ao anatin'ny fanompoana zany. Ka izay no fahafatesana ao amin'ny Kristy. Tsy ilay maty ilay olona izay hiverina hoe maty dia lasa any an-danitra izy. Iny mihitsy izy, tsisy mahafantatsika n'iza n'iza hoe tena lasany amin'ny Tompo ve ilay olona iny sa tsy lasany arakaraka ny asa nataony. Fa ny fahafatesana tena takian'ny Tompo aloha dia itsika mbola velona zao no tia ny faty. Raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy. Mila maty aloha fa raha tsy izany raha ny tenantsika, ny fahaizantsika, ny fahalalantsika, ny fahatsarantsika, ny hoentsika manambara ny sitrapon'ny Tompo dia mitoetra foana. Tsisy zavatra voaray zany mety ho. Ny olona mety mahafantatra raha nianatra tsara tsika, nianatra ny tenin'Andriamanitra dia mahay mizara, mahay miteny ny tenin'Andriamanitra fa mitoetra foana zany ohatra izy. Ary ny tena mampatahotra dia atsika mihitsy no mitoetra foana. Ny olona mahazo ny tenin'Andriamanitra mety mandray fibebahana, mety mandray an'ilay fahafatesana ao amin'ny Kristy ity, fa isika izay mizara raha tsy manaiky ho faty ao amin'ny Kristy dia mitoetra foana hozy izy. Fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Azo atao hoe secret moa zany amin'ny teny frantsay fa hoe azo lazaina hoe tena izay mihitsy ny sitrapon'ny Tompo. Mila maty ao amin'ny Kristy tsika dia amin'izay tsika vao avokatra be. Alohan'ny hanaovana ny asan'Andriamanitra zany, alohan'ny tena hoe antso ny Tompo. Ary izay foana ny ataony nasainy mibebaka sy nidioviny. Nidioviny mihitsy ny tongotry ny mpianatra ary nandalo tena fitsapana maro eo, nandalo fahafatesana izay vao nahavokatra be. Ary ny fahafatesana araka ny resantsika teo dia ny fibebahana aloha, fialana amin'ny ratsy fanao, fialana amin'ny fahotana, amin'ny fijangajangana, amin'ny tsy finoana, amin'ny fomba ratsy. Voateny zany any amin'ny Apokalipsy 2:20 any izay manazava tsara ankoatra ny tenin'Andriamanitra maro. Fa mila miara amin'izany tsika, miditra amin'ny fahafatesana, ny vatantsika, ny fahaizantsika, ny fananantsika, izay vao velona ao amin'ny Kristy ahafahantsika
ankalazan'ny tompo. Inona no lazainy manarak'izay hoe fa raha maty kosa izy dia vokatra be. Izay tia ny ainy no mahavery izany, fa izay mankala ny ainy amin'izao fiainana izao no hitahiry izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha te hanana amin'ny fiainana mandrakizay zany tsika dia mila mahafoy ny aina. Inona moa zany mahafoy ny aina izany hoe maty eo amin'ny Kristy dia tena manolotra ny tena ny aina ny fiainantsika ho an'ny tompo ahafahantsika hiditra amin'ny fiainana mandrakizay. 9:20 raha misy olona manompo ahy dia aoko izy hanaraka ahy, ary izay toerako dia ao koa ny toeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia ankalaza azy ny iray. Raha te hahazo vokatra zany tsika araka ny teny ao amin'ny Jaona 5:12, raha tafasaraka amin'ny tompo tsika, izy ny tena voaloboka fa tsika ny sampana. Fa raha tafasaraka aminy dikan'izany ao anatin'ny fahotana dia atsipy any amin'ny hafa ozy izy ka ho may. Zany hoe tsy ahavokatra mihitsy zany, fa mba hisiny vokatra dia mila maty ao amin'ny Mesia, mila maty ao amin'ny Kristy aloha tsika tsirairay avy. Zany dia mafisiny mihitsy ary zany ao amin'ny vakitsika sady ny ao amin'ny Jaona 5:17. Jaona 5:17 aminaran'i Jesosy hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Zay zany ny tena fitiavana lehibe. Betsaka ny resahana hoe fitiavana, ny finoana, ny fanafitenana, ny fitiavana lehibe indrindra. Dia inona ny fitiavana tena lehibe ozy izy tsisy manana fitiavana lehibe ny manolotra ny ainy ho amin'ny sakaizany, hamonjy ny sakaizany. Famonjena ny ainy hamonjy ny sakaizany Jesosy nefa nanao izany dia tsika koa zany mila manolotra ny aina. Misy zany olona tena hoe mihazakazaka mamono tena amin'ny asa fanompoana ao anatiny mihitsy zany, manolotra ny aina na hoe aleo za mihitsy no faty fa aleo izy no velona. Misy sasany moa zany niendrika amin'izao fotoana izao hoe manolotra don d'organe hoe manolotra ny taova ho famonjena. Zany manolotra aina fa eto tena le aina zany hoe aina zany rehefa manolotra aina zany dia ny fahafatesana. Raha te hamonjy ny sakaizantsika tsika, mamonjy ny havana, mamonjy ny olona hiala amin'ny fibebahana, hiala amin'ny fahotana azafady, dia tsika aloha no mila maty ao amin'ny Jesosy. Dikan'izany mila tanteraka mendrika ny fibebahana masina eo anatren'Andriamanitra ary marina. Ka dia zay ilay manolotra, zany ny tena fitiavana lehibe ozy izy dia ny manolotra ny aina hamonjy ny sakaizany, manolotra aina mamonjy ny sakaiza dia maty ao amin'ny Kristy, maty amin'ny fahotana sy ny falotoana. Zay vao voavonjy ilay sakaizantsika. Raha hitory ny mamonjy ny sakaiza dia nitory an'i Jesosy ihany, izy koa handray an'i Jesosy Kristy. Raha hitory amintsika tahaka ny hitorintsika handraisantsika ny tompo, manolotra ny aintsika ho an'ny tompo, dia izay koa no tenenina amin'ilay olona izay toriana hoe atolory koa ny ainao amin'ny tompo, fa izay nahafahanao mamonjy ny ainao aloha maty eo amin'ny Kristy ary koa mamonjy ny hafa. Zay tiantsika ho tafiditra any amin'ny lanitra araka ny teny teo hoe zany no hiditra ozy izy any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny 5:20 tamin'ny Jaona 4:12 teo hoe izay tia ny ainy no mahavery izany, fa izay mankala ny ainy amin'izao fiainana izao no hitahiry izany ao amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Le fiainana mandrakizay tena tanjona, fa araka ny teny foana hoe mahantra loatra isika, anisan'ny mahantra isika raha izao fiainana izao ihany no antenaintsika anarahana ny tompo. Ao Matthieu 7:1 ny 7 ka hatramin'ny 10. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Fa noho ny nahita ny fariseo sy ny sadoseo, fa noho ny nahita ny fariseo sy ny sadoseo, maro nanantona mba hatao batisy i Jaona, dia hoy izy taminy: ry taranaky ny menarana, iza no nanoro hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? Koa mamoaza voa miendrika ny fibebahana ianareo. Ary aza mihevitra ny tenany kapo hoe manana ny Abrahama ho rainay izahay, fa lazaiko aminareo fa
Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama amin'ireto vato ireto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka tsipy any anaty afo. Amen. Eto zany Jaona dia niteny tamin'ireo fariseo sy sadoseo. Ireo zany mahay lalàna, mahafantatra ny tenin'Andriamanitra mihitsy fa no nanantona betsaka ny olona tamin'ny Jaona Mpanao-Batisa zany tany anefitra, nahita izy ireo fa hoe atao batisa ny ankabeazan'ny olona, dia mba tonga koa izy, izay ilay hoe tsy manaraka fotsiny ny fanaon'ny olona. Izay ny fanaon'ny be sy ny maro, mbola tsy tao anatin'ny fibebahana akory izy, tsy niala tamin'ny fahotany fa hoe izay ny fanaon'ny olona, izany ny lamaody, dia iny izy fa ndeha ndao koa tsika mba atao batisa. Fa ny fanahy masina mahafantatra tsara mihitsy hoe inona marina ny eo am-pon'ireo olona ireo. Izay teneny mihitsy hoe taranaky ny mena rana ary izy. Ireo zany efa minona nareo, inona iza nanoro hevitra anareo izy handositry ny fahatezerana ho avy. Misy fahatezerana ho avy ho an'ny olona izay tsy maty ao amin'ny Kristy, izay tsy mibebaka, izay tsy mifona amin'ny Jesosy zany, fa reto koa nafantatra koa reto hoe misy fahatezerana eo, anisany mba te hahita ny lanitra koa ireo satria mieritreritra ihany izy toa tany mandeha amin'iny lalan'iny daholo ny olona. Fa mila mandalo, inona ny teneny teo, mamoaza vo mendrika ny fibebahana ianareo. Dikan'izany mila levo zany, levo izay nitenen'i Jesosy hoe maty aloha, izay vao lasa mamokatra be avy eo. Fa raha tsy maty izy dia ho foana fotsiny eo, mitoetra fotsiny eo. Tantarany ambadika any zany amin'ity Jaona ity any, amin'ny Jaona teo, fa miteny mihitsy izy hoe teo lasan'i Jesosy daholo ny olona, lasa mamonjy azy daholo, fa inona no ataontsika mba hanakana an'izany. Indrindra moa zany tamin'ny fotoana nananganan'i Jesosy an'i Lazarosy, dia nikasa mihitsy izy ireo ankoatran'ny amin'ny ikasany hamononan'i Jesosy, dia nikasa mihitsy koa izy hamonan'i Lazarosy. Hoe tena hoe vonoa io fa lasany daholo ny olona. Dia ohatr'izay koa eto, hoe lasa any amin'ny Jaona Mpanao-Batisa daholo ny olona, inona daholo nataon'ny olona any, atao batisa hono zareo, dia iny koa zareo mba handeha. Fa tsy mbola mibebaka, mila mibebaka aloha zany maty ao amin'i Jesosy Kristy, izay vao mamoa. Izay ilay famoazana be dia ny fibebahana. Dia inona ny teneny teo ery amin'ny 10, ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky koa ny hazo rehetra. Azafady fa misy miantso sady efa maraparana ny tenin'ny tompo moa zany tsika. Ary amen. Notapahana kely ny vidéo teo satria nisy antso maika zany, tsy maintsy nivaliana amin'ny manao enregistrement amin'ny telefona moa zany, ka dia faranantsika moa zany izy efa maraparana ihany tsika ny amin'ny tenin'ny tompo izay nivakiantsika teo zany ao amin'ny Matthieu 7:10 hoe aminaran'i Jesosy, ary indro efa mipetraka eo ambony fototry ny hazo sady ny famaky koa ny hazo rehetra izay tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ka tsy mpiany anaty afo. Amen. Mila mamoa voatsara zany tsika dia ny voan'ny fibebahana, ary izay natao hoe maty ao amin'ny Kristy. Ny maty ao amin'ny Mesia zany dia ny olona miala amin'ny fahotana ary miala amin'ny nanolotra ny ainy ho an'ny tompo, hanolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany, dia ny fibebahana, fialana amin'ny fahalitoana rehetra. Ka dia mampirisika antsika hanolotra ny tenantsika, ny aintsika ho an'ny tompo zany, ary indrindra hiroso amin'ny batisa marina, ny batisa miendrika ny fibebahana. Dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko. Alleluia. Amen.